Miaraba tompoko misaotra anao tsy misaraka amin'ny télévision malagasy ary manasa anao anaraka izao fandaharana manokana izao. Androany isika dia hifantoka amin'ny ady hevitra samihafa manodidina ny fiainam-pirenena sy ny tontolo politika eto Madagasikara ihany koa, ary anasanay vahiny izay heverina fa manana ny ambara betsaka manodidina an'izay loha hevitra izay, Andriamatoa Maka Alphonse izay filohan'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy teo alohana ny CFM, izy ihany koa dia ataontsika hoe mpilomano eo amin'ny sehatra politika eto Madagasikara, ary indrindrandrindra moa fa dia zokibe eo amin'ny asa fanaovan-gazety. Miaraba anao tompoko. Miaraba anao namana Stéphane, ary miarahaba ny mpanaraka ny télévision malagasy. Ny fanontaniako voalohany, Andriamatoa Maka Alphonse, miantefa aminao manokana, ataoko hoe ianao no filoha ny tantana farany ity androm-panjakana atao hoe filan-kevitry ny fampihavanana malagasy ity. Taoriny ny fiafarany ny fitaom-piasanareo tsy nitohy intsony ilay androm-panjakana, tsy nijoro intsony ilay androm-panjakana. Inona reny mety anton'izay? Mety hoe nisy zavatra nivaingana ve ny asa no tanterahanareo tao anatin'izany CFM izany, sa ihany koa ve hoe tsy nahomby ve anareo ka tsy nazoto intsony ny mpitondra fanjakana ny hanohy ilay fijoroana ilay androm-panjakana? Ia, fanontaniana tsara fipetraka mihitsy, satria ny tenako no filohan'ny CFM farany teo, ary io dia tsy horitako mazava tsara fa rafim-panjakana voalaza ny lalam-pandroenantsika ao amin'ny andininy fa 2020. Zany hoe tsy kisendrasendra na zavatra kitoto zany sanatriny zany nametrahana an'io, fa ny filana teto amin'ny firenena, ary nivoaka tany amin'ny andro ny le accord politique, ny feuille de route natao tamin'ny crise tamin'ny 2009 zany, dia nisy ny fanarahana natao, dia tao amin'ny andininy fa 7 ary 20 no tao anatin'ny feuille de route. Fa rehefa taty aoriana moa izy lasa lalàna tamin'ny insertion juridique natao, dia lalàna velona eto amintsika eto. Zay ny nananganana an'io FFM aloha rehefa tamin'ny andro ny filoha Rajaonary Mampianina, dia nisy comité technique zay, comité d'expert nanarany, nisy manampahaizana 110 zay ny tao namolavola ny lalàna mikasika ny fampihavana-pirenena. Dia taorinan'io zany ny lalàna 2016-037 tamin'ny 2 février 2017 no natsangana io rafitra io. Zany hoe rafitra ny ilain'ny firenena, satria noho ny crise ny fanesy teto amintsika, noho ny fisiany ataontsika hoe tsy fahamarinana toerany instabilité zany ny régime, dia zay zany nametrahana an'io, sy koa mba hijerena n'ireo olona zay voapanga noho ny resaka politika. Dia zay nahatonga ny amnistie zay nataonay. Raha ny bilan moa zahay efa namoaka ny tatra, satria tereny lalàna zahay tsy maintsy manao tatra rapport isa-taona ary rapport de fin de mission, fin ny mandanay zany natao izy io any, natao pahibe maso izy io, ary efa navoaka. Tsy valapatra amin'iny tsika fa hoe naninona izy io tapitra ny mandanay, ary ny tenako mihitsy nanoratra tany amin'ny prime ministre sy ny filoham-pirenena hoe tapitra ny fotoam-piasanay amin'ny 15 septembre 2022. Navoaka moa iny ny décret de constatation de fin de mandat, dia zay. Fa nisy moa ny fanovana lalàna, ny fanatsarana hono, fa saingy nampalahelo kely raha ny tenako manokana zany, tsy hoe zahay no tapitra ny fotoam-piasanay, fa raha ohatra mba nisy ny heritreritra hoe hanatsara ny lalàna, mba tokony nantsona zahay zay ny ampiatra an'io lalàna io, ny ainan'izy io, inona ny tokony ho hatsaraina, inona ny tokony hajanona. Fa ny akony tsy nisoloana le membre atao. Moa ve raha ohatra ataon'izay hoe tsy nahomby zahay, dia ny rafitra ve no tsy asiana olona? Raha tsy mahomby ve ny gouvernementa, dia tsy asiana ntsony zany hoe prime ministre sy ny gouvernementa zany, ohatra. Apetrako amin'ny fomba hafa ary le fanontaniana ho anao manokana, nahomby ve
ny asany sahanareo tao a miavana ve ny malagasy a taoriny ny alanareo tao maro lafy ny fampihavanana ary zay nanaovanay 5 grand chantier zay moa ny filazanay tao zany hoe misy ny lafiny arapolitika le olona moako matetika rehefa fampihavanana io ny resahana de mijery foana hoe resaka politika singa anankiray amin'ny fampihavana pirenena ny resaka politika fa misy ny fampihavanana ara-tantara zany hoe tsika eto Madagasikara de betsaka ny tantara disoina ohatra ny fampihavanana ny olona sy ny taniny ny fampihavanana mba hanamafy ny firaisam-pirenena misy ny fampihavanana ara-ekonomika mety ho resahantsika angamban'izay rehefa avy eo fa anisan'ny mahatonga ny olona hitaky ny fitsinjaram-pahefana de atao hoe fitsinjarana tsy de aradrariny nino izy ty ny harena-pirenena zany hoe tsy misitraka ny harenany ny olona zay monina amin'io faritra ka anisa miteraka lonilony miteraka tsy fampitokisana ary miteraka instabilité politique zay zavatra zay ka raha amiko manokana aloha dingana lavabe nge ny fampihavana pirenena fa tsy hoe tic-tac doux dia mihavana ny gana io ça ne se décrète pas ka zay indrindra ny hoe nisy dingana vitanay tokony hotohizany zay nanaraka anay teo ny solo anay tokony nanohy an'izay fa tapaka atenatenany moa le izy nisy ny vitanay ohatra zao ny resaka amnistie zay voalazako teo tsisy dossier na demande d'amnistie tsy voatsara zany fa notsarainay io dia zay moa ohatra ny tsara am'izay fotoana zay satria mamoaka didy mihitsy zay dia tsy azo anaovana recours ny didy zay avoakanay ny épuisé daholo tsisy dossier na ray fangatahana amnistie satria tsy maintsy mangataka le olona de io zany vita fa eo amin'ny resaka fampihavanana ara-politika zao de anisany hoe tsy tafita hatramin'ny farany zavatra zay misy moa ny milaza hoe ny CFM de rafitra natao ametrahana reo mpanao politika zokiolona zay tsy hitatrony zay ametrahana azy tsetsatseta tsy aritra fotsiny zay Andriamatoa Filoha fa hiditra amin'ny adihevitra mahakasika ny raharam-pirenena sika ety ampiandohana aloha Andriamatoa Maka Alphonse ianao ve aiza ho aiza ny misy anao zao mpomba fitondrana sa mpanohitra sa ohatrany ahoana aiza ho aiza ny misy anao amin'izao fotoana tohiny teo de teneniko fa ny firenetsika mihitsy no mitady ny rafitra ohatran'ireny tsy resak'olona eo mety zaho angambany tsy nahombo sy ny ekipako de mahita loza le rafitra fa am'izao fotoana izao resahantsika zao de mila ny rafitra ohatran'ireny ho elanelam-panahy hipetraka ho ray aman-dreny ka amaliko ny teninao zay de zaho de mijanona ho ray aman-dreny ny firenena raha ohatra misy amin'ny lafin'izay dia tsy zaho de nanapa-kevitra ary nyteneniko na amin'ny namako na ny fianakaviako fa hoe hijanona maharay aman-dreny aho fa mety misy ny ilan'ny fireneko ahy mety misy ny mety ilana an'izay sanatriny zany de mba hijanona ho elanelam-panahy amin'ny zavatra rehetra ary manao an'izay zaho amin'izao fotoana zao mazava zay raha hidirantsika ny zava-misy mafampahana amin'izao fotoana Andriamatoa Filoha misy reny ataontsika hoe endrika manaratsy ny endriky Madagasikara eo amin'izao tontolo zao reny von'olona fakana-keriny zay niseho lany tato anatin'ny herinandro maromaro zao raha ny fandinihanao azy ianareo tao amin'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy misy endrika na hoe déstabilisation ny tranga toy ireny ve sa ohatrany hoe fait divers ohatrany mahazatra isan'andro teto Madagasikara reny hatrany raha amiko malokana aloha maha olo-pirenena de tsy ampiambahambana ny lazako fa hoe tsy simple fait divers reo mpanao gazety ihany ny tena maro ny fa zavatra niainana teny amin'ny terrain fa tsy mino aho hoe simple fait divers reny fa fahitako azy de manana endrika fanakorotanana matetika moako rehefa fotoana ohatran'izao tetezamita na somary sahirakirana ny fahefam-panjakana de hararotiny io ary zaho mahita fa misy endrika fanakorotanana ao anatiny satria io ny akony io ny manerana an'izao tontolo zao misy namana ny velany raha ny tena antsony namana na mpanao gazety na olona tsotra de hoe
fa qu'est-ce qui se passe à Madagascar. Ny akony io amin'ny lafiny aérotokarina tena ratsy satria ny image-ny Madagascar mihitsy no maizina satria ohatrany hoe tsy misy fanjakana hoe misy ny fanina moa izy ty famonoana olona sy ny sisa na amin'ny raha tsy hitenitsika fa na amin'ny secteur touristique dia mino aho fa mety maro ny olona miteraka psychose manko le izy dia maro ny olona mety nampihemitra ny famandria toerana zay nataony satria malaza hitanao koa moa fa ny zavatra ratsy ohatran'ireny dia malaza mihitsy any velany any ka zaho dia tsoroko eto amin'ny olom-pirenena fa misy endrika fanakorontanany ao anatin'io. Amin'ny maha-mpanao gazety anao indray raha ny traikefa nanananao tao anatin'ny 30 taona mahery teo amin'ity sehatra fanaovana gazety ity ohatrany ahoana ny famakafakanao ny zava-misy hoe iza no manana tombontsoa kokoa amin'ny fikorontana ny firenena amin'ny fisininy ataontsika hoe tsy filaminana tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Misy ny mandrirotra an'izy io hoe ny teo aloha te hiverina, misy koa ny manao hoe ny amin'izao fotoana mba anitatra ny fehim-pitom-piasana dia mamorona zavatra ataontsika hoe tsy andehanana ny raharaham-panjakana amin'ny ankapobeny dia manitatra an'izay. Aiza ho aiza ny fahitanao an'ilay izy? Raha mahampanao gazety araka teneninao teo izay ny mampiavaka antsika mpanao gazety sy ireo ataontsika hoe mikirakira ny amin'ny réseaux sociaux. Aza itsika dia manana ny etika voalohany, faharoa tsy mamoaka vaovao raha tsy vaovao efa vita recoupement efa nanao fanadiadiana lalina. Ka eto namana Babi Stéphane dia tsy afaka hiteny hoe iranina na iranina no ao ambadiky an'izao zavatra tant que mbola tsy raha izaho manokana dia mbola tsy mahalala hoe iza no ao ambadiky eo. Ka izay no manovana antsoavo mitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ataovy ahitseho ny rantsana rehetra ny agent de renseignement, ny CIS, maro ny mpitandro filaminana hikaroka hoe inona ny ao ambadiky izy io. Fa raha tonga dia hiampahanga olona amin'izao tsy dia fombako zay zaho nanao gazety fa efa azoko ny vita recoupement, azoko ny marina, misy source maromaro loharano vaovao dia izay vao mamoaka ny vaovao. Ka izay dia ohatra hoe misy déformation professionnelle, zaho aloha dia tsy afaka hiteny hoe na irakoto na irabe na irasoa no ao ambadiky n'io zavatra io fa ny fantatro fotsiny raha ny zavatra hita, raha le endry no anaovana analyse dia hita fa misy resaka asa fanakorontanany ao. Fa iza ny ao ambadika, izay ny point d'interrogation ka izay nanahitana ny mpitondra fanjakana hoe alefaso ny fanadiadiana rehetra fikarohana an'izy io fa misy olona nianatra an'izany ange tokony havita an'izany. Raha tsy vita atsika antsoy ny namana avy any Dilamato hanampy antsika amin'ny zavatra rehetra ohatran'izay. Dia mbola mipetraka hatrany moa zany mahampanao gazety ny zokobe Marc Alphonse ao anatin'izany faneho-kevitra izany fa amin'ny maha ataontsika hoe mpitarika tao amin'ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy indray manomboka miverina ao anatin'ny adi-hevitra samihafa amin'izao ny hoe fanamelohana ho faty eto Madagasikara manoloana ireny tranga maro ny fanesy ireny dia miverina ny anaty fiarahamonina any ny hoe sao dia tokony apetraka zany fanamelohana ho faty zany eto Madagasikara. Etsy andaniny ihany koa tsy azo afenina amintsika fa lasa nyrongatra ty le hoe fitsaram-bahoaka ity any anaty fiarahamonina any ihany koa. Raha ny fahitanao azy mitombona sy rariny ve ireny fihetsepo ananany malagasy manoloana ny zavatra iainana ankehitriny ireo. Mikasika le condamnation de mort le fanamelohana ho faty aloha itsika fa nanao ratification na traité international zany hoe tsy hampiatra ny fanamelohana ho faty. Nefa rehefa mahita n'le zavatra mitranga ohatrany lasa ihany ny eritreritry ny tena hoe ohatrany hoe rehefa misy olona fa tsy lahitry ny fananarana kosa tokony hatao an'izay. Ny Amerikana mampiatra an'izany, ny Sinoa, ny Iraniana sy ny sisa fa izay moa ny safiditsika tany aloha tsy izao régime zao fa ny safidy an'izay tsika ka ady hevitra tokony hiadiana hevitra zany zavatra zany raha ohatra ka izay ny mahasoa ny firenena. Ny mikasika ny fitsaram-bahoaka izy io tamin'izaho mbola mpanao gazety dia
efa nitranga izy io nisy endrika moako hoe teo amin'ny resaka dina le dina reny nisy natao hoe dina menavozo zany tany mifatra atsimo atsinanana tany misy ny dina ny melaka tsimpoly ny dina besaboa tany sofia maro zany ny karazana dina anisan'ny asa nataonay tao anatin'ny CFM ny hoe izay le grand chantier ny teneniko teo ny hoe ny fanatsarana ny dina hoe ny dina dia misy lafiny tsara satria fandraisan'ny olom-pirenena andraikitra amin'ny fandriampahalemana ny mpitandro filaminana tsy mahavita an'io samirery fa misy mihopefy izy io ary misy zavatra ataontsika hoe traitement inhumain zavatra hoe tapahina ny lohany alaina atao anaty gony dia asiana vato dia alatsakana anaty rano zany hoe misy zavatra tokony hoe zay natao le cadrage na dina ary efficace le izy amin'ny faritra sasany hoe tena manjaka ny fandriampahalemana fa izay lafiny zay ny tsy mety ka izy io zany tokony hampieritreritra satria atsika amin'izao taona taonjato fa raika amby roapolo zao tokony tsy hitranga zany satria manamaloka ny endriky Madagasikara fa izao misy zavatra tsy fatokisana amin'ny sampandra raha-mpanjakana misahana ny resaka nio tsy fandriampahalemana io manomboka amin'ny officier de police judiciaire zany hatrany amin'ny fitsarana zay mamoaka didy ary ao anatin'io zany dia ny fanjakan'ny kolikoly ary hita zany zaho anisan'ny mpanao gazety nandeha zaho tsy manao journalisme de salon fa mandeha fa de zay ny fitarainan'ny olona misy olona zao tratra de aterina ny fitsarana izy indray no tonga any aloha ary misy aza mpitandro filaminana tsy nahatanty nisy ka nitranga tany mifaritry Morondava iny hoe nanome vola zany izy le dahalo de mba nirezista ny gendarme tam'izay hoe non ilahy indray de tsy maintsy alefanay satria efa dahalo raindahiny izy io nalefa tany amin'ny fitsarana tonga tany izy tany amin'ny fitsarana io moa rehefa manao déferment le gendarme avy any ambanivola de mba manala vizana any ambara ny gendarme tonga ao ambara iny izy tonga any zay nahay anareo izy tsy nandray ny vola igny fa zao afaka izy efa ela zany zavatra zany nitranga zao tsy tantin'le miaramila fa tonga de ny chargé ny basy nitifiriny le dahalo satria efa tsy zany hoe tsy hoe manome marina an'izay zavatra zay fa hoe misy trangan-javatra ao tokony hodinihina lalina amin'ity resaka ny hiverena ny fampitokisana eo mpitandro filaminana ny fitsarana ary ny vahoaka eo zany ny tokony asiana hodinihina tsara fa indrindra any amin'ny kaonandoam-pirenena sy amin'ity fanaovaozana ty de tokony hatao tsara hoe ahoana ny hiverena an'izay fampitokisana eo amin'ny ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana eo amin'ny vahoaka sy ny fitsarana zay satria ny vahoaka ihany nge rehefa matoky ny mpitandro filaminana de izy ny signale hoe tsy misy dahalo tsy misy an'izao ka zay ny tokony masona hoe inona ny zavatra tokony hatao hiverenan'izay fampitokisana zay fa raha tsisy an'izay io de ianao ne zany hanometsiny an'le olona hoe maninona no manao mandika lalàna satria manao fitsaram-bahoaka fa tsy nentina tany amin'ny fitsarana fa saingy rehefa mijery an'le olo hoe zanan'izao no vonona tsongofo ny olona tsongofo ny tena oui de rehefa migadra indray izy de tonga indray ny hoe zon'olombelona manana ny zona na io resaka varira io zao le hitantsika io ohatra mampieritreritra ihany ny olona zany ao anatin'io hoe marary ny fo zay ny ilazako azy ia efa natsidikao teo ihany Andriamatoa Mac Alphonse ny resaka fikaonandoam-pirenena raha ny fahitanao azy mitovitovy vina sy targetra amin'ny ataontsika hoe sotoavina ny voizinareo tao amin'ny CFM ve ny fikaonandoam-pirenena zay ho karakarainy ho tarihan'ny FFKM amin'izao fotoana iny raha izaho aloha zahay misy karazana organisation formelle izy io informelle zay conseil des sages zay nitenako no ataontsika hoe tompokevitra tamin'izy io de nisy namana maromaro ray aman-dreny efa zony hazohazo taona niara-ny dinika hoe ahoana jerem-potsiny ve ty firenena ty de anisany nanao sosokevitra zahay tamin'ny 1er décembre tamin'ny taondasa izy zay mba hoentiny hanomanana ny fikaonandoam-pirenena io natolotra ny mpitondra fanjakana natolotra ny FFKM natolotra ny ministère
piahiny fanavaozana zany hoe io zany mba sosokevitra hanatsarana ny fitantanana ny fikanandoham-pirenena satria iankina ny hoavy ny firenetsika io fikanandoham-pirenena ka tsy azo atao kitoto dia ny etretra tam'izay de hoe raha ratsy fanomanana io de ohatra ny fikanandoham-pirenena teo aloha ihany satria tsy voasambany angetsika nanao an'zany fa efa imbetsaka nisy an'zany tamin'ny 72 nge fa nisy tamin'ny andron'ny Kim sy ny sisa nisy fikanandoham-pirenena isaky ny misy crise eto amin'ny firenetsika de misy io fikanandoham-pirenena io fa rahantsika mahita ny vokany ka cette fois-ci zany mba okarentsika tsy managny droit à l'erreur atsika fa mba hoe ndao ary mba kiondalana zao mba tena hametrahana zavatra anankiray hony hoavy ny firenetsika ka izay nahatonga anay nanao an'izay sosokevitra zay hoe tokony hatsaraina satria raha vao ny processus na ny procédure fanaovana an'io no critiquen'olona dia ny résultat ary amin'ny farany de ho critiquen'olona koa zany hoe isan'izay fanakianana zay de tsy anjary raha sanatriny zany ka izay nitandrimantsika fa raha amiko manokana de tena ilaina satria zahay de nivoy ny resaka hoe fampiresahana efa ozanao teo hoe tsy manana droit à l'erreur atsika raha ny fijerinao azy zao ny FFKM zao no tendreniny fitondram-panjakana hitarika an'ilay izy eo ihany koa nefa ny rafitra zay rafitra ara-panjakana ministera misahana ny fanavaozana manahoana ny fahitanao an'le fikarakarana sy ny hoe fiaraha-miasa n'ireo rafitra anankiroa reo ao anatin'izay fikarakarana ny fikaonandoha zay nisy fotoana mantsy izy io efa nisy daty napetraka niemitra ho tratra ve ny fahavitany zany ao anatin'ny 4 volana zay itondrany ny fitondrana fanavaozana voalohany aloha de zao araka indramiko ny tenin'ny vahiny hoe il ne faut pas confondre vitesse et précipitation zany hoe oka marina fa manery atsika ny fotoana fa nisy engagement natao ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao fa aleo aleo manana zavatra tsara hoe zao daholo ny zavatra tokony ho tandremana ao anatin'io iny zao fa nisy an'le ny any tanora teo iny hitatsika fa nisy savorovoro sy ny sisa ka mba tandremana zany ny zavatra tsy isiana savorovoro satria ny hoavy ny firenena hoa mampahatsiahy ahy ny anisan'ny sokevitra anay tao anatin'io taratasy nalefanay io 3 pages eo moa le izy dia hoe atsanganany comité de pilotage de la concertation nationale eo ny FFKM mifameno ny mpitondra fanjakana sy ny FFKM sy zay ataontsika hoe olokendry raha ohatra ka izay no atao azy satria manana ny autorité morale ny FFKM tsy lavina zay zavatra zay fa tsy ampy ka izay no nahatonga anay hoe apio izy nisy an'iny mandat iny moa nomeny filoha-pirenena andry zareo zaho de anisany nanontany an'ireo ataontsika hoe juriste hoe inona moa ny ataontsika hoe ny valeur juridique n'iny mandat iny zany raha ary zareo de hoe amin'ny teny vahiny mialatsiny moa fa matetika amin'ny teny vahiny hoe tsy misy fanerena tsy contraignant zany raha ny sokevitra nataonay de zao raha atsangana io comité de pilotage io dia nomination par décret ny membre ao anatiny ao de am'izay manana force de loi les décisions ho raisiny rehefa avy eo zany hoe rafitra mipetraka ara-dalàna satria ny ahina nge de zao hitatsika teto fa matetika ny zavatra tapaka amin'ny conférence nationale ohatra an'io zara raha misy 700 ny zavatra tapaka no ampiarina ka anisany tsy maintsy atao zany hoe le comité de suivi izany ho anara-maso ny zavatra tapaka rehefa avy eo satria ifanometsiny eto tsika ny tanjona ane de tokana raha ihany de hoe ahoana ny hahafahana handraisany be sy ny maro hanovozana ny hevitra rehetra mahasoa ny firenetsika ty ka mba hisiany voalohany indrindra zany fitoniana maharitra zany mba tsy hisiany ty crise miverimberina eto amintsika ohatrany hoe le crise cyclique isaky ny 5 taona isaky zao misy crise foana reny no nisan'ny asa nataonay tao nanomezana recommandation
fa le izy moa tsisy valiny ny recommandation nataonay tsy fampiarana ilay fekevitra tapaka efa hitantsika izany tamin'ny fifanarahana zay efa nisy teto amin'ny firenena teto fa ny fanontaniana mety hoe manitikitika ny mpijery antsika ihany koa Andriamatoa Marc Alphonse dia hoe iza raha no andray anjara ao anatin'izany fikaonandoam-pirenena zany anisan'ny tokony andray anjara ao anatin'izany ve ny mpitondra teo aloha zay efa tsy eto Madagasikara tsony tsy ondresaka hoe tokony handray anjara ve Andriamatoa Andry Rajoelina satria zay ny bon tsisy non ka zay indrindra manko nisy ny hevitra rehefa malagasy oa dia raiso ny hevitra ka hitondra hevitra soa anatsara ny firenetsika dia tokony ho raisina avokoa mikasika ny kany Andriamatoa Andry Rajoelina manokana igny zany ataontsika hoe cas particulier satria izy efa nisy didy nisy décret navoaka ny tsy maha olom-pirenena malagasy azy tsony zay moa koa ady hevitra manokana iny fa ny pomba azy kosa ny mpanohitra sy ny sisa rehefa mpanohitra nge tsy hoe ohatrany tamin'ny andro révolution socialiste hoe rehefa mpanohitra dia hoe mpanohirina tsy maty voakibo ohatrany satana sy demony zany rehefa mpanohitra fa hafa zany ny tokony hijerena azy hoe na ireo mpanohitra reo na tsika tsy any Corée du Nord dia hoe foto-kevitra tokana fa hoe misy hevitra maromaro rehefa mahasoa ny firenetsika ka hisiany zay stabilité zay tsy hisiany crise hampandroso ny faritra rehetra manerana ny nosy dia mino aho fa raiso zay fa tsy midika fa hoe ny mpitondra ihany manana hevitra soa sy mieritreritra zavatra tsara ho an'ny firenena ty raha amiko zaho manokana dia ny malagasy tsy misy olo raha mbola misy raha mikorina ao anatin'ny mahamalagasy azy zaho mino fa tsy misy manana eritreritra hoe zava-dratsy firenena potika ny olo vainy taranaka taranantsika ya mirosy antsika Andriamatoa Marc Alphonse ao anatin'izay hoe fikaonandoam-pirenena zay anisan'ny tena ady hevitra na maivay be mihitsy tamin'ny herinandro lasa iny ilay hoe état fédéral état unitaire raha aminao manokana ndao azavaitsika inona ny mahasamihafa an'ireo satria lasa amin'izao fotoana izao mantsy nironana akany ilay ady hevitra tany amin'ilay fikaonandohan'ny tanora le hoe état fédéral inona marina izy io mitaky inona izy io ya ady hevitra mihitsy izy io ary zaho zany dia nisan'ny hoe raha amiko manokana aleo hiadiana hevitra toy zay apetraka any ohatrany hoe sujet tabou zaho tao anatin'ny nitondra ny CFM dia niteny hoe eto amintsika eto tsy misy an'izany hoe zavatra fady tsy azo resahana zany resaho le izy dia amin'izay mamoaka ny heviny ny olona ao anatin'io resaka io poitra io resaka io zavatra anankiray tokony hodinina ny rafitra satria tsika hanova lalam-pandroenana dia ny rafitra ny régime na pays anankiray hoe inona ny mety amintsika eto zay ny iny tokony isiany ady hevitra tsy hoe ny mety amiko fa mety amin'ny firenetsika le izy zahay tao anatin'ny CFM raisiko foana ty resaka ty fa nisy namana tany Ambilobe tsy hiteniny anarany ao fa anisan'ny teny rehefa nanao ny fampihavanana zay dia ny réaction dia hoe azafady président nareo ao fa zaravilagna tsy mampihavagna zany hoe eto amintsika eto zany misy ny mahatonga ny olona misy ino moa zany rancœur fahasorena na mahatonga ny olona borioka any amin'ny zavatra hoe mety tsy ilainy dia misy zavatra taky anankiray dia misy anio fitsinjarana tsy aradrariny ny harena eto amin'ny firenena io zany ny tokony hojerena akaiky na le olona nge rehefa anotaninao miresaka amin'ireo zao hoe inona moa le rafitra fédéraly inona ny mahatsara azy inona ny maharatsy azy zay ny tokony ho ady hevitra atao ka tsy ao anaty forum be anatina le concertation nationale fa aty aloha tokony hisy ady hevitra misy an'izay isaky ny tsy fantatro na any amin'ny tanora na any amin'ny antoko politika na any amin'ny société civile hoe inona ny rafitra mety amintsika fa ny zava-misy aloha zay ny teneniko eto ary zahay fa ny asa tao anatin'izy io
matona moa première recommandation nataonay dia ny famerenana ny budget communaux satria nisy izy io taloha tamin'ny première république nisy budget provincial nisy budget zay ny première recommandation nay misy zavatra mahasorena ny piraitanindrazana zany dia tsinoa zany fa de hoe tokony hisy an'izay famindrana ino moa zany transfert de compétence transfert na ressource hoe ny vola zany sy transfert ny budget io zany de ao ambadika io koa tokony hisy ny déconcentration ohatra fotsiny ange namana Babi Stéphane raha ny tuliaranao hanao passeport zany ange sahirany maninona moa no tsy asinan'zay rafitra mba manakaiky ny vahoaka zay izay nge ny takiny olona fa quel que soit ze forme na décentralisation atao dia mitaky ny olona fa hoe ny raha-raha-mpanjakana manakaiky azy ny fahefana mandray hevitra manakaiky azy ny harena ao aminy mba tokony hisitraka azy izy zay ny votoatiny ady hevitra ka ny fédéralisme moa ko misy raha manao jeritodika kely tsika tamin'ny andro ny Andriamatoa Diratsiraka manko ny poiran'izy io de ohatrany hoe collé am'izay vanim-potoana nisy fitakina mavaivay teto amin'ny firenena am'izay io ataontsika voambolana io de tam'izay nametrahana ny gouverneur sy ny sisa fa io ny hitany hoe ohatrany hoe manana endrika ary zay ny ratsy zao de misarika ny saitsika fa hoe ndraindray ampifangaron'ny olona sasany ny resaka fédéralisme sy ny tribalisme ny resaka izay no tsy maintsy tandrematsika satria ny resaka fo koa dia nisany hoe mora prehetina fibre sensible ho an'ny olona io fa sarotra vonoina ka oka retsika mba hitandrina de hitandrina amin'izy io fa misy olona misy tsy tian'ny firenetsika nge ny hilamy misy firene-kafa na misy managneritsery-dratsy hoe tsy hilamina malemy ny fanjakana eto de manao mba angahome hialina izy am'izay miharenatsika zay zany ny tena tandrematsika satry tokoa isafatsika ao anatin'izay loha hevitra zay Andriamatoa Mac Alphonse fa teritery ihany koa tsika ao anatin'ny fotoana tsy afaka de mivelatra loatra fa eo ny fikaonandoam-pirenena mifanjoy amin'izay ihany koa misy ilay hoe dialogue politique raha natsikaritra tsika tato anatin'ny andro vitsivitsy zay miara-maka sary miray-dalana miaraka amina événement anankiray ny filohan'ny fanavaozana sy ireo filoha teo aloha mirahalahy Marc Ravalomanana sy Hery Rajaonamampianina efa ao anatin'ilay hoe dialogue politique ave reny kisarisary aseho reny inona no mety hoe andrasana ao anatin'izay dialogue politique zay ihany koa raha atao indray mijery reny namana Babi Stéphane fa indrindra atsika mpanao gazety de tena image forte mihitsy reny hoe filoha-perinasa miaraka amin'ny filoha teo aloha miara-maka sary izay fotsiny zany raha jerena amina amin'ny forme zany dia zava-dehibe reny zavatra reny ny antony de zao ny eto amintsika eto de anisan'ny manahirana anisan'ny zavatra ratsy mipetraka eto ity tsy misy fandimbiasam-pahefana amin'ny fomba demokratika aty ka tamin'ny andro ny Andriamatoa Hery Rajaonarmampianina napita ny lakle teny avoloha ny filoha Andry Rajoelina zay ihany fa sisan'izay amin'ny alalan'ny korotana sy ny sisa zay zany ny tokony hoe inona ny zavatra tokony ho raisina ao anatin'izay ka iny zany zay ny forme zay ka zaho mahita fa hoe anisan'ny zavatra tsara reny satria dialogue politique zany nge tsy voavoalohany fa raha mijery tsika moa membre ny ACP amin'ny miaraka amin'ny Union européenne dia misy le accord de Cotonou milaza amin'ny article 8 fa misy natao hoe dialogue politique miresahana ny resaka politique io ny resaka valeur démocratique sy ny sisa ao anatin'io cadre iresahana azy ka raha tsy secret moa zany fa tsoroko eto amin'ny maha ray aman-dreny ahy dia anisan'ny zaho na anisan'ny nanatona an'ireo ray aman-dreny mpanao politika ireo tao anatin'ny ray volana eo zay tsy nitsahatra aho nanatona an'ireo anisan'ny atoniko tsy afenina zany ray aman-dreny Marc Ravalomanana
ny responsable anisany hoa ny HVM namana Rakotovaorivo etsetra ary anatiny zao manatona an'ireo namana mpanao politika reo. Farany amina fananganana gouvernemanta iraisana ve izy ty? Ny zava-dehibe aloha anisan'ny zavatra tsindriko zay ny fifampiresahana. Iny ny zava-dehibe. Raha ianao jery todika antsika tamin'ny avril 2018 zay ny crise nisy 73 députés tsy mihambo ny tena fa anisan'ny nandray andraikitra ny namoriko an'ireo mpitarika politika anakefatra tamin'izany tao amin'ny nosiatura teny amin'ny solotenan'ny Papa Raimasina teny Ivandry indromy ataona no nihona teny ny fampiresaka ny mpanao politika. Ka izay no sary ary izay no masonay tao anatin'ny CFM hoe fametrahana plateforme de dialogue et de concertation hoe sehatra ifampiresahana. Ka io zany raha fa manomboka amin'ny resaka ny mpanao politika satria resaka politika ino moa ny fampihavanana ara-politika. Fampihavanana ara-politika ny dia zao ataovy tsara ny règle du jeu. Inona ilalao basket ve tsika sa ilalao rugby dia mazava zay dia izao ny règle du jeu atao. Faharoa mijoro tsara ny mpitsara. Iza moa ny mpitsara? Ao ny CENI izay manrafitra ny lisam-pifidianana sy ny sisa. Ao ny HCC izay ny rafitra misy amin'izao fotoana izao izay mpitsara ny voka-pifidianana. Ireo tsy hitanila fa tena hoe hanao ny asany ara-dalàna. Ireo mifampiresaka. Miresaka an'izay fandaminana ara-politika zay fa raha pitso afaka pitso ireo ny acteur politika, ireo ny faninana rehefa avy eo. Iny règle démocratique zany faninanana zany. Mety hisy alliance ao anatiny eo. Hoe ranona sy ranona mitambatra nano candidat fa ny tokony hapetraka ny resaka règle du jeu. Oka hazava tsara ny io zany ny tokony hazava tsara. Ka raha ny olona nyresaka tamiko ireo mpanao politika ireo tsy izy telonjato sy izaho kosa aloha tsy d'accord hoe ny mpanao politika nany antoko politika telonjato tsy ho vita zany fa misy ireo namana miaraka mifampiresaka amin'ireo dia mitovitovy ny hevitra dia aleo ifampiresaka président. Nisy moa azafady kely azafady nisy ireo firaisamonim-pirenena zay nanome nanakina ny fampiresahany ireo ray aman-dreny telo tota reo. Zaho aloha dia ohatrany tsy mety amiko. Zaho dia anisan'ny président na conseil d'administration na ONG fa resaka politika io ny mpanao politika no miresaka an'izay. Ny société politique no fampiresaka, ny société civile no fampiresaka. Raha ohatra te hihaona amin'ny filoham-pirenena ny société civile, ino moa ny manakana an'zareo anao an'izay. Fa verena kely le fihaonan'izy telo mirahalahy mianaka reo dia zao ny olona nge ohatra zao raisitsika ny any France zao na ny any Italie na ny any Côte d'Ivoire ohatra dia misy an'izany conseil constitutionnel zany. Ny filoham-pirenena teo aloha dia d'office membre an'io conseil constitutionnel io ary avis fa misy moa ohatra zao tany France andriamatoa François Hollande zao nanapa-kevitra fa hoe tsy hanao an'io izy dia anjarany moa zay. Ohatran'izay koa Sarkozy ohatrany tapany kely fotsiny dia niala rehefa avy eo ka anjarany zay. Aty Afrika zao ry zareo ivoiriana zao dia misy an'izay ao anatin'ny lalam-panorenany zareo mihitsy hoe heverina zany fanomezan-danja an'ireo sotoavina raha ty amintsika zao ny maha ray aman-dreny azy na tiatsika na tsy tiatsika ray aman-dreny mitondra ny firenena reo ka tokony mena ny hasiny manomena ny haja amin'ny voninahitra. Izy koa manana ny raha nyresaka manana ny expérience traikefa ananany ka tokony hometsika azy amin'izay hoe tombotsoa ambony ny firenetsika zay. Zay aloha mba fahitako azy ny fihaonan'izy telo mirahalahy mianaka reny anisan'ny zavatra tsara. Za tsy miteny hoe ny zavatra mba natao kely no nahatonga an'ireny fa ampanidretena no lazako fa hoe mba ny fampiresaka maromaro amin'izareo fa andalana izy io. Ny andriamatoa filoha moa mbola nanome toky ary zay ny amarana koa azy fa hoe izy tany Egypte farany teo fa hoe mbola hitohy io fampiresahany zareo ka isarako azy manokana manana an'izay fanetretena zay fa indraindray moa rehefa mitondra io sady manana an'izay
ataontsika hoe manambony tena zay ka izay fanetrehtena zay sy finiavana handray ny filoha ray aman-dreny teo aloha zay isaorako manokana ny filohan'ny fanaovaozany zavatra zay fa image forte mihitsy iny eo imason'izao tontolo zao. Ina re mamarana ny fandarana isika misaotranao Andriamatoa Mac Alphonse nitondra izay tsara ho fantatra sy famakafakana zay noentinao teo izay amarana antsika azy toy ny mazatra moa zay fomba fanao ihany koa mena 2 minitra ianao amin'ny tianantsika ny resadresaka teo. Voalohany aloha dia fisaorana eto amin'ny plateau-ny télévision malagasy nanasan'ny tenako mba nahafahana mifampitafatafa. Ialana tsiny koa fa atao voankazo anala zay voalaza eto. Ny mamy atelemy fa ny mangidy aloavy. Fahatelo mbola averiko fa firenena iraisana izy ity mangataka an'izay tsara sitrapo rehetra zay malagasy manana ny finiavana manana hevitra tsara omeo re hitondrantsika nyty firenentsika ty fa keon-dalana zao ary mbola averiko hoe on n'a pas le droit à l'erreur. Raha itsika izao no io virage io miraté virage dia any mihantsana ka tsy zay ny lova homentsika ny taranakitsika raha pitsy sy afaka pitsy fa enganie mba irotsahan'ny fanahy masina daholo ny malagasy rehetra mba enganie mba hijery ny tombotsoa ambony ny firenentsika izay ihany ary izay hiatrany ny tokony ataontsika vaindon-draharaha. Andriamatoa Mac Alphonse filohan'ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy teo aloha mpilomano eo amin'ny sehatra politika eto Madagasikara ihany koa ary indrindrandrindra mpanao gazety Zokobe efa ela tao anatin'izay tontolo ny asa fanaovan-gazety zay izy no vahintsika tao anatin'ity fandarana manokana ity isaorana anao nanaiky ny fanasanay Andriamatoa Mac Alphonse isaorana ihany koa tsika tany atokantrano tany nanaraka hatramin'ny farany izao fandarana manokana izao mandra-piona tompoko.